Lafo vaovao afa tanteraka kosa indray ny fifaninanana meilleur guide io no ahafahana mampiranty ny akantony Madagasikara amin'ny alalan'ireo zavaboary mampiavaka azy roso ao anatin'ny andiany faharoa ity fifaninanana ity ary dia ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny any Antsiranana izay no hita sy songadina ao anatin'izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny andiany faharoa amin'ny fifaninanana meilleur guide izay karakarain'ny zahantany miaraka amin'ny fikambanan'ireo mpanomana dia matianina tour opérateur professionnel top sy ny sampandraraparitry ny fizahantany ao Antsiranana. Raha teto Antananarivo no nitondrana ny fifaninanana tamin'ny taona 17 sy 2000 amin'ity kosa dia ny arena ara-pizahantany misy any Antsiranana no ampahafantarin'ireo mpitaridia. Nisy mpandray anjara amin'ity andia faharoa ity dia anankiefatra efatra amin'ny raha lahy daholo moa zany lehilahy daholo ny ray avy eo Ambanja, ny ray avy eo Ambilobe, ny anankiroa avy eo Diego satria fatatsika moa fa ny faritra Antsiranana dia hatrany Ambanja, hatrany Anosibe fa Anosibe moa amin'ny mahangeza be azy eo amin'ny sehatra fizahantany dia marina ohatry hoe ofisy anankiray mihitsy izy dia ho ataontsika amin'ny concours meilleur guide hafa mihitsy ny Anosibe. Ny mpijery zany amin'ny alalan'ny fandarana zahantany dia hoentina ao anatin'ireo site touristique mampalaza an'ireo faritra ireo zany hoe ao Ambilobe inona ny zavatra hita ao anisan'izany moa ny tsingenakarana izay mampalaza any Ambilobe ohatran'izay koa Ambanja ny resaka kakao ny tena ahafantarana any Ambanja dia ho fantatra ao anatin'izay concours na meilleur guide izay koa hoe ohatry ny ahoana ny andohany izay kakao izay mandra-pahatonga anazy chocolat zany zao anisany hoe dia Diego manana site touristique be da be, manana ranomasina, manana tendrombohitra, manana ny alan-javaboary anisany ho hitantsika atao anatin'ilay fifaninanana concours na meilleur guide de Diego daholo zany zay. Anomboka ny asabotsy izao no aseho amin'ny télévision nationale ny fitsidiana ireo toeram-pizahantany any Antsiranana.